Mandalo eto Madagasikara inko amizao fotoana izao andriamatoa Eric Favre izay nahitana sy angady nananana ny Laboratoire Les Chênes Omaly dia nisy ny fampahafantarana ireo vokapikarohana vaovao indrindra natokana ho an'ireo mpanao fanatanjahan-tena eto Madagasikara teny amin'ny trano fandraisam-bahiny teny amin'ny hôtel Colbert Antananarivo no nizorana izay rehetra izay. Ny itondra vokatra ahitana akora voajanahary manampy ara-pahasalamana amin'ny fiainana andavanandro ny tanjon'ny Laboratoire Les Chênes izay natsangany Eric Favre. Amin'izao fandalovany eto Madagasikara miaraka amin'ny Natali ambassadrice marka Eric Favre izao dia nisy ny fampahafantarana ireo vokatra samihafa indrindra ireo izay natao an'ireo mpanao fanatanjahan-tena Omaly teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert. Anisan'ny vokatra voaresaka nandritra izany ny protéine, ny boisson isotonique, ny énergie sticks, ny énergie cake, ny pack marathon raha tsy laza afatireo. Firenena 5 no ahitana ireo vokatry ny Laboratoire Les Chênes ary ny paramady no pitsinjara ireo vokatra Eric Favre eto Madagasikara. Ny Laboratoire Les Chênes zany dia laboratoire efa niaraniasa tamin'ny paramady nandritra ny fotoana izay any pharmacie ireo no misy ny vokatra Les Chênes dia antony tena natongavana moa zany androany dia mipresente ny gamme sport indrindra gamme sport misy maromaro fa misy ny vokatra efa misy any pharmacie fa misy ihany koa ny voafarana dia te hiala asa amin'ny sportif eto Madagasikara izy na ny sport rehetrarehetra na ny récupération les athlétisme, bodybuilding. Dia mampiavaka ny produit Laboratoire Les Chênes dia produit naturel. Izay tena mampiavaka azy naturel daholo izy. Misy complément alimentaire ihany koa ao anatiny na ny ankoatra ny gamme sport misy produit ho an'ny volo naturel daholo ihany koa izany rehetrarehetra. Ezahana paramady atatakaitra ny fahefa-avy malagasy daholo ny produit Les Chênes aloha amin'izao fotoana izao dia misy izy eto Antananarivo na any faritany ihany koa. Eric Favre dia nanambara Omaly fa ho avy indroa na in-telo isan-taona eto Madagasikara ny tenany mba hanatanteraka fampiofanana samihafa. Ny fionana izay nitanterahana Omaly teto amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert moa dia nahitana ireo pharmacien, ireo mpiandraikitra ny salle de sport ary ireo mpanao fanatanjahan-tena isan-tsokajiny.